Amboim-piaonan'ireo tia tanindrazana, izany hoe mpitarika ny antoko-tiako i Madagasikara ny tetsy amin'ny espace Andi bypass ny Alarobia faha 20 ny volana febroary teo. Fiaonana izay teo ambanin'ny fiahiny ny filoha mpanorona ny antoko Andriamatoa Mark Ravalomanana. Tanjona ny fameloma maso indray ity antoko ity. Mijoro hatrany ny antoko mandray ny andraikitra izay tandrify azy mba hanatsarana ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Manana vina mazava ny antoko eo amin'ny lafiny ara-toekarena sy ny sosialy ary indrindrandrindra fa ny ara-politika. Irona tanteraka any amin'ny tombontsoan'ny vahoaka manomboka izao ary isan'ny ho modely amin'ny fanarandalana. Efa manana ny maizy azy ny antokontsika indrindra eo amin'ny fijoroantsika amin'ny fahamarinana sy ny fitsinjovana ny tombontsoan'ny vahoaka sy ny antokontsika amin'ny mampanohatra antsika, amin'ny mahatoko-panohatra antsika zany dia tena andraikitra manokana ny antoko ny mitsikera ireo tsy fanarahan-dalàna misy sy izay fanitsakitsahana ny tombontsoan'ny vahoaka. Ny vahoaka manontolo ny tompon'ny fahefana. Noho izany dia tsy mipetraka fotsiny amin'izao tsika. Tena mivory eto tsika hoe ahoana nanarenantsika n'ity firenena ity maiky, tena maiky, tena maiky, tena maiky. Ary miasa miaraka tsika. Zany nanaovana ity redynamisation ity. Tsy petrapetraka fotsiny reo fa tena hiasa. Zavatra kely fotsiny resandro amiko 10% maly vitako ty alina. Ina tiana resana, tiana resana dia tetin'ny faritra rehetra eto Madagasikara izahay ametraka le atao hoe any amin'ny fototra mihitsy miainga dia mbo tena safidim-bahoaka. Ahoana ny fomba hampandrosoana commune anankiray nefa lehibe ny tanàna safidy ao terena fotsiny ho lanina. Na mahita ny tarena rehefa manahirana ny sasany ho terena fotsiny. Fifidianana sy olom-bavahoaka tsy maninona, fifidianana sénateur tsy maninona fa le zay ho be ny tanàna. Tsy mifakazo amin'ilay olona fantatro zao fa olona ratsy nataony. Mbola io ihany ny terena-dralahy. Zay ny atao hoe stabilité forcée. Forcé ny zareo fotsiny. Dia ataovinareo zay olom-boafidy ireo zay ahafahana mifandray, mifanerasera adin'io apetrao ery amin'ny sisiny ery ny ampopo. Fa jerevo zay tena asoany vahoaka. Azy jerevana tavan'olona, azy jerevana zay lasa tany ny fampandrosoana. Fa ataovy anakitokana fotsiny hoe inona no entiko, inona ny entin'ny antoko, inona ny entin'ny président Ravalomanana mba hampandroso anty tanànana ity. Tena manampy be da be mihitsy nareo, manampy ny antoko be da be mihitsy nareo raha vitanareo mampianatra an'ireo ankizy ireo aloha voalohany indrindra. Zavatra telo nangatahako aminareo. Voalohany indrindra aloha fahaizana mifanerasera an'ireo zay hiara-iasa amin'ny inga fidèle zanapera ianareo. Faharoa, mba tena hanarahanareo tsara n'ilay bonne gouvernance zany iarahanareo amin'ny maître iandry zay. Inona no azo fanampiana raha misy zavatra manjo anareo. Fahatelo, zay tena zavatra lehibe miaraka amin'ny secrétaire général ianareo hoe izy ma secrétaire exécutif azy raha misy zavatra manjo dia tsy maintsy tanterahana miaraka fa tsy hamelanareo irery mihitsy zay. Tsy hamelanareo irery fa tsy maintsy ampianay ianareo. Isy arak'izany ny fanavaozana sy ny fanamafisana ny rafitra isaky ny fokontany, ny commune ary ny distrika Iranosy. Noho izany dia manao antsoavo ho an'ireo mpanohana sy ny mpanaraty rehetra ny birao nasionaly ny antoko mba ho vonina amin'izany. Isan'ny nomafisina nandritra izany fa tsy isintsony ny antsoina hoe mercenaire. Tsy maintsy ataontsika fifidianana miainga avy any amin'ny fotony manomboka izao ny fifidianana zay tompona andraikitra. Manana andraikitra lehibe amin'izany ireo anao ny redynamisation na le lazainareo anao tsara ny dynamique ny team dynamique. Ka isany ambaratokany amin'ireo rafitra napetraka ireo aminareo dia mbola natao vonjomaika ihany aloha. Zany fametrahana rafitra miainga avy any amin'ny fototra izany nefa dia mitaky fanoloran-tanana ho an'ireo mpikambana tsirairay aby. Ary mba anana finiavana koa isoratra anarana le nresahany teo hoe anao carte d'adhésion tsika. Dia fantatra amin'izay fotoan'izay mba hisorohana le amin'ny manaraka hoe misy olona mitondra olona dia mitondra olona hafa avy any ivelany izy. Dia manao izay mampalany azy fotsiny, tsy hisy tsony zay manaraka. Fa efa hita tsy hisy tsony zay manaraka.
izany ho iaho fametrahana zany rafitra miainga avy any amin'ny fotony zany nefa dia mitaky fanoratana ny anaranareo ireo mpikambana ka rehefa manao fotoana dia fotoana araka nresahany teo fa tsy misy mihitsy sanatriny zany a mpikambana milasaka hovidina ka hitondra olona hafa izy na hividy olona amin'ny fifidianana tompona ndraikitra isaky ny ambaratonga tsy isy tsony zany vita teo noho izany dia tsy maintsy apetraka ihany koa sy mafisina tsara ny discipline ato amin'ny tokotiky Madagasikara mba samby anaraka daholo ny tsiraray mampieky ny olona mihitsy ny fahendrentsika zay ny tena hoe atoko démocrate chrétien antsika fa tena manana n'izany etika izany sika manana n'izany fanajana ny avy zany jereo tsara raha ohatra anao manao fotoana amin'ny olona dia tonga adiny ray melona tonga 30 heure meloa mangalatra amin'ny fotoanan'le olona ianao satria le olona mbola mizatra atao nefa ianao fa tonga sady dia izy ambarase raisiko ihany olona va manahirana aty tonga tary ianao va miloza ny andro teo foana le olona nanao fotoana taminao zany mahatonga hoe mizatra tsy kelikely tsika raha ohatra ianao tsy ho avy ana mizatra antony dia milaza fanajana lehibe zany hoe tsy tonga ao fa nisy antony ohatran'izao dia mba milaza fa manjary tsy ho discipline mihitsy tsika noho izany ho iaho dia tsy maintsy apetraka tsara sy amafisina ny discipline ato amin'ny antokotiky Madagasikara manomboka izao tanjona ho an'ny mpikambana ny amelomasony antoko manoloana izany dia isy ny fepetra izay apetraka mba ahatrarana ny tanjona miaraka amin'ny fandraisana andraikitry ny mpikambana tsirairay hatrany fotony ny fanaiky ny rehetra fa ny fiarahamentana no ahafahana manatratra ny viana izay apetraka amin'ny mahatany demokratika any Madagasikara dia targetra ho an'ny antokotim ny fampanjakana izany eto amintsika ny fametrahana izany rahateo no isan'ny nampiavaka ity antoko ity eo amin'ny sehatry ny politika eto Madagasikara ny atao hoe redynamisation ny antoko tsy hoe tonga dia redynamiser ho azy io aminareo fa misy process misy zavatra tsy maintsy arahana ary misy zavatra tsy maintsy ifeza tena mafy be mihitsiny analizy na famakafakana zay any voalohany aloha manao analizy sika hoe analizentsika tsara ny situation misy amin'izao fotoana zao inona ny tanjona inona avy a ireo olana nisy hatramin'izay ary inona ny opportunité na ny zavatra ahafahantsika manao an'izany redynamisation zany faharoa changement na fanovana fifandraisana ny mpitarika sy ny mpikambana misy tokoa ireo mpikambana indrindrindrindra mitaraina satria misy fihetsika ataon'ny mpitarika tsy mifanandrify amin'ny zavatra takina ka ianareo mpitarika isika mpitarika zany hoe tokony manaraka ny fanaovana rafitra raha ilainy zany misy rafitra tsy maintsy hovaina arakaraka ilay toerana misy fanatsarana ny serasera ato anatin'ny tokotiko Madagasikara dia hoy aminareo hoe misy ny président misy firo za zay faharoa misy an'le exécutif secrétaire exécutif riny izay ny manaraka dia misy an'le hoe serasera ekipa ny serasera fideliny zay dia koa misy ny rafitra vaovao zy hitsangana avy eo rafitra ara-politika tena mandinika sy manao analyzy ny resaka politika eto Madagasikara tsy ny politika nationale ihany fa ny politika internationale vokatra zao crise économique misy zao tsy maintsy misy zay dia izy koa ny ekipa na économiste hiaraka amintsika ary ny tena zavatra lehibe anankiray dia le atao hoe think tank na le hoe sehetry ny fangalana hevitra ina ahoana fahitanareo an'izao satria ireo zany nafahantsika mandrafitra tsara ny zavatra ampandrosoana nyty redynamisation tsy avelantsika hiasa ireo hoe tenireny reo dia tonga dia hiasa tsy zay e le lazaika nareo hoe manao an'izany redynamisation zany a tsy maintsy misy fanovana zany amin'ny fihetsiny ny fitenina tsy maintsy belibe ny zavatra hovaina dia efa manomboka mimandeha tsikelikely fa tsy vita vetivety io zay na avaka hoe process zany redynamisation ny antoko zany inamba ny dingana tsy maintsy arahana ny amin'izany dingana voalohany a tsy maintsy atao aloha famakafakana na ny analyzy vita zay a dia atao ny fanovana olona fanovana ny rafitra fanovana zay azo hovaina zay na tonga antsika nanangana n'ilay fohy be ao a belera mba tena hanovana an'izy hoe tena isan'izay olona voafana no miteny
vovana no manao zavatra fa tsy tonga dia mandeha fotsiny arak'izay fahalalana eo tsy fidiny azany tsy mahalala ilay izy ary zay no mahatonga le hoe ahoana ireny ny fampiarana azy na ny opérationnalisation satria lasa opérationnel io fa avy eo zany hoe tena misy action ataontsika fa avy eo inona na rasa voaka amintsika ary eo amin'izay zany hoe le tena fiatraikany amin'ny olona tratra avy hoe ny tanjona kendrentsika hoe zay idéologie atsika zay hoe tena antoko démocrate chrétien tsika antoko démocrate chrétienne ina mahatonga amin'izany zany démocratie zany a dia olona afaka mifanakalo hevitra afaka manaja ny maronisy fa mieny ny vitsanisy ihany koa ny démocrate dia tena tsy manilakilaka tsy manavakavaka fa miasa miaraka ary ny anankiray dia le hoe mahachrétienne atsika dia hitanareo tsara hatramin'izay ny orinana zay nanomboaka an'izy ity hatramin'ny voalohany tamin'ny 2002 tamin'ny 2 janvier 2002 nanamboana azy ty antoko ty dia nentina mbavaka foana zay ny tsy azo alana nisy ny resaka anka manahirana zany anarana izy atoko démocrate chrétienne nanaovantsika azy fa nandritra ity fotoan-dehibe ity ihany koa no nanolorana ireo membre ny birao vaovao ao anatiny antoko irina randriamasinoro izay voatendry ho sekretera jeneraly ny antoko lehilahy tanora no vonina hitondra rivo-baovao ao anatiny antoko ary ametraka sy anatratra ny fanampy izay apetraka ny mpikambana toizana ny lalana ho an'ny fampandrosoana ny firenena sy ny fitsonjovana ny hoavy ny taranaka malagasy tamin'ny fitondran'ny tim nanamboarana ny lalana be indrindra teto Madagasikara tamin'izany tonga dia lalana mihitsy ny vita fa tsy vato fototra akory ny nalaina sary sanatria fa tena nanao tsika ary tena niezaka fa tamin'izany nisy ny hoe arikarena fahobe 7 faingo isan-jato mbola tsy nisy teto amin'ny tantaran'i Madagasikara zany fa potika ilay firenena ankehitriny itsika zao dia fahadimy farany amin'ny firenena mahantra za tsy mamorona ny zava-misy ny lazaiko ary ny mpitehana niaraka tamin'izay ihany koa ny antoko tim tsy afaka hitaza-potsiny anefitsika manoloana an'izany rehetrarehetra zany fa mila mijoro ary fotoana zao hijoroantsika satria mbola maro ny miandry atsika maro ny vahoaka miandry atsika ary miandry anao io ny firenena malagasy ankehitriny ny mpitehana ozy zany antoko tim mbola tsisy antokona resiny antoko tim zany teto na tamin'ny fifidianana inony zany na fifidianana inony fa isaky ny fifidianana miseho atsangana daholo zao plateforme rehetrarehetra zao akana fahefana fotsiny atambatra daholo ny antoko rehetrarehetra nentina naka fahefana ary na dia zany ary ny natao za mbola samy teny atsika fa tsy resy ny antoko tim tamin'ireny fa ninina ny resena fotsiny profon'izany na ny fifidianana be ny tanàna farany teo ary natao daholo zao rehetrarehetra zao nentina namitehana ny tim tsy afaka nitaza-potsiny tsika ozy teo fa mila mamondrona ny hery ka eto dia manao fanentanana manao antsoavo ho atsika mpikambana ny tim rehetrarehetra na mpikambana mavitrika ianao ankehitriny na mpikambana efa tao aloha fa nyravoravo tanana na reo zay mbola maniry ny hiditra ho mpikambana ny tim ihany koa dia manao antsoava ankehitriny andao iray iny andao hivondrona amerina indray ny tanjaky ny antoko zava-dehibe ny fifampizarana vaovao eo amin'ny sampikambana ao anatin'ny antoko iray no ny fahatsapana izany dia napetraka ho mpiandraikitra ny serasera ao anatin'ny antoko ny solombavam-bahoaka izay lany tamin'ny anarana ny antoko tiako i Madagasikara tany amin'ny distrika ny Ambatondrazaka Andriamatoa Fidèle Razarapiera nambarana nandritra ny fandraisam-pitenenana fa manandanja ny fanomezam-baovao ho an'ny rehetra rehefa ametraka n'le rafitra atsika zany dia isy fanaovana karatra vaovao misy adhésion vaovao
ireo mpikambana efa tao entanina mavitrika hoe avy fa ianao ane ka timme ary aza menatra mijoro tim ny mbola tsy tao ohatra atsotsika koa avinareo aty ny lalana sy fahamarinana ary fahombiazana mba tsy isiny ny alahelo isam-batan'olona isam-patra isaky ny fokotany isaky ny commune isaky ny région rehefa misy fifidianana ka mampisara-bazana hoe io ndray fa nalatsaka reo avy any ambony le candidat ataotsika avy any ambany io miakatra efa misy mioraka sahady zay le fanovana rehefa vitatsika ny fokotim satria totosatsika mifanomezana karatra amin'ny mpikambana zay manana karatra no mifidy dia apetrakitsika ny comtim rehefa voalamitsika ny avy any dia ampitaitsika zay ho fantatry ny namatsika rehetra zay ny andraikitray atao miserasera mampita any aminareo ny fandaharam-potoanatsika rehetra dia mameanareo mpikambana rehetra any amin'ny fatra koa hoe zao ny vitatsika atao anatin'ny antoko ny zavatra zay mitranga ny roanja ho atsika zay tompona andraikitra dia tsy maintsy ampahafantarina ny namatsika zay mpikambana tsotra naniriny teo eto fa nytenenina hoe mbola ny tompona andraikitra aloha ny natsona ny roany anjara ny serasera mampafantatra an'izany zany tanjona zany dia tovitsika tsika rehetrarehetra ireo inona moa ny tanjon'ny antoko dia ny andrindra ny rafim-piaramonina ary ny rafim-piaramonina raha tsy mirindra raha tsy ho ampelantanantsika ny fahefana noho izany tsy mila kivy tsy mila ketraka fa ho azontsika amin'ny fahefana raha mbola misy koa ny dia tsofoana tsekory no mafisy ny metra anitra raha zafimarantsoa fa apetraka ary atao mazava ny fametrahana ny fototra izay tanjona hotratrarina izy izay isan'ny tarika sy amelomasony ny antoko satria ilaina ny fisiany solombavam-bahoaka noho ny faneraserana amin'ny vahoaka eny ifotony tsika rehetra tsy mijery arina tavo fantatritsika ny alabato fantatsika ny zavatra tsy nety rehetra fa tsika koa dia tompona andraikitra daholo tao anatin'ny zavatra rehetra zay natao ary nanisany nanomezana tsiny sy natonga tsika nisy faresena tao anatin'izay mila manana honnêteté intellectuelle mila mahasamyteny hoe nisy andraikitrao tao anatin'irey fifidianana reny matotsika natao resy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena inona mahatonga miteny izany maro tamin'ny tim tany amin'ny base tany tsy nifidy maro tamin'ny tim ny ravoravo tanana maro tamintsika no ny teny hoe antsika oatra manaiky resy foana fa zay tsy anao intsony misy antony hafa ihany koa nefa tao anatin'izay raha tsy miresaka fa tsy nire fifidianana filoham-pirenena fa fantatritsika ho iaho hoe ny alabato sy ny tsy kombakomba zay natao ny HCC sy ny CENI fantatritsika zany ary fantatra loatra zany rehetrarehetra zany taterina tany amin'ny filoha ary zay zavatra izay no nahatonga hoe raha ohatra ka ny fomba fanaotsika hatramin'izay ihany no toiziny indrindra fa ny fomba tsy nety dia iena-pitoerana oatra amin'ny fihinantitra eto tsika rehetra nisy ara-mony teny hoe raha voatsanatry mivava taloha fifidianana filoham-pirenena raha voatsanatry mivava ka tsy lanao filoha ravalomanana zay ny vitany atsika avy eo indray latsaka mibe ny tanàna ny taito Antananarivo raha vao tsy lany eo kandidatsika fa raha vao voditra CUA io raisy-potsiny etotsika dia hoy tsika hoe tsy manaiky an'izany zahay tsy misy an'izany raisy-potsiny zany eto fa anao reo dynamisation izahay anao reo dynamisation isika ampisehotsika fa ny tim tsy maty ary tim forever sika rehetrarehetra ny antoko politika
dia manana ny rafitra amin'ny feana azy. Ara-dalàna ny antoko politika tima mipetraka ao anivon'ny ministerany an-tany. Fa ny tanjona voalohany ny antoko politika dia ny akafahefana. Akafahefana anasoavana ny vahoaka. Omeo sehatra ny tanora sy ny olona mavitrika, ny olona dinamika ao anatin'izay. Dia izao, satria tsika antoko démocrate kristiana ozy izy président démocrate chrétien, dia mila mifanazava tsara, tsy miady ny dikan'izany. Mifandresy lahatra ny resaka démocratie, fa tsy hitondra mercenaire ka rehefa hitonga mpiandro fividianana dia hitondra mercenaire dia hitondra hividy vola olona. Tsy ato amin'ny toerantsika izany resaka kolokolo zany. Averiko tsara, ny antoko dia miady amin'ny corruption, amin'ny fanaovana kolikoly. Isika rehetra dia modely ho an'ny antoko ary manaja izay discipline zay. Ka tsy rehefa tonga ny fotoan'andro anaovana ny fividianana manomboka any amin'ny base, any amin'ny fokotany aloha, dia hiakatra any amin'ny commune, dia tsy aheno intsony itsika. Fa ianona ny tondra ny rakoto, rabe, rasosiny, na ray camion, na ray bus, na ray sprinter, dia name vola mba hahafahany latsaka. Tsisy toerana ho an'izany intsony. Mifanaraka tsara tsika amin'izay, any anatin'ny statut-tsika any, any anatin'ny fitsipika mifehtsika any, zay mbola tsy dia nampiarina loatra hatramin'izay hoe misy sanction nge any, misy avertissement, misy blâme, misy révocation ana membre mihitsy any raha ohatra ka manao zavatra tsy mety mbikambana. Fa zao mbola nisy ny tolérance. Fa kanefa tsika raha ohatra ka tena metraka ny discipline dia izay no ataontsika aoka le olona tena dynamique ary tena nao zavatra. Ary rehefa nao zavatra, mafoy fotoana, mafoy vola sy ny fitaovana rehetrarehetra ihany koa. Ny RMDM no isan'ny vovonana manitsy ny fitondrana amin'ny tsy fanaran-dalàna sy ny tsy mety izay ataony. Raha ny fantatra, dia Iramatoa Olga Ramalason no voatendry ho sekretera jeneraly ny RMDM na ny rotobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny antoko tim isan'ny mpikambana feno ao anatin'ity vovonana ity. Ny RMDM dia ny atao hoe ireo rotoben'ny mpanohitra amin'ny demokrasia eto Madagasikara. Zany hoe tsy maintsy metaka ny demokrasia eto Madagasikara tsika. Noho izany tsy vitan'ny antoko rery io, tsy vitan'ny antoko tim irery, fa tsy maintsy miaraka amin'ireo antoko hafa tsika. Dia araka ilay voalaza tao, tsara nampahatarana anareo an'iny. Dia izay tsy maintsy ampifandrindrana tsara zany ny tim aloha, tim aloha, tim aloha, tim foana, tim matrano. Nambaran'ny sekretera jeneraly ny RMDM fa ilaina ny fiaraha-miasa amin'ireo antoko mpikambana ao anatin'ity vovonana ity, manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao toy ny tsy fanalaran-dalàna, fanitsakitsahana lalam-panorenana izay abaribarin'ny mpitondra amin'izao fotoana, etsy ankilany anefa dia mitazapotsiny ny mpiaro izany lalam-panorenana izany dia ny HCC. Misy antoko raika amby roapolo no mpikambanao, ary anisan'izany ny antoko tiako Madagasikara izay loha laharana mpitarika ao anatin'io rotobe ny mpanohitra io. Ina moa ny antony ametrahana izany? Tsy azo atao hitsin-dalana hoe fa firenena ity iaraha-manana, ka noho izany nitsangana ny rotobe ny mpanohitra mba anohitra ny tsy mety, ilaza ny marina, ary indrindrindrindra tsy anaovan'ireo refesy mandidy didi-jadona eto amin'ity firenena misy atsika ity. Ny hevitra izy fa tsisy mpanohitra manao izay daniny kibony, manitsakitsaka lalàna, eny fa hatramin'ny lalam-panorenana ary vao hitsakitsaka. Ary ny tena mampalahelo ilay HCC izay natao hoe gardien de la loi, mpiaro, izy no avo indrindra, fitsarana avo, dia mbola hita ihany koa fa mitanila. Tsy mety zany ho an'ny firenena, noho izany nitsangana ny RMDM mba ho arofanina
tsy isiny zany didy jadona sy refesy mandidy izany tsy andalo fotsiny amin'ny rehetra izao fionana izao fa tsy maintsy isy ny vokatra azo tsapahitanana aoriny ny fidinana ifotony izay ho ataony rehetra vonina arepikatroka fa tsy maintsy mandrosy Madagasikara ary tsy maintsy isy fivoarana ny fiainan'ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny politika izay apetraka ity antoko ity. Solitena nosy varika fa avy amin'ny commune rurale Soavina no misy anazy zany be ny namana makafy ary mahalala an'le zavatra nataon'ny Ravalomanina indrindra amin'ny commune misy anay satria misy école nataon'ny Ravalomanina ny CG zao 2 salles de miaraka amin'ny bibliothèque miaraka amin'ny bureau sy latrine de mbola tsisy na vita na tamin'ny androny teteza mihina na tamin'ny razoelona na hatramin'izao fa de mbola ny anazy foana aloha ny ao hatramin'izao zay anisan'ny tsy azo tapena maso any amin'ny faritra misy an'izany Ambatoboiny zany satria maro ny zavatra miseho any izay zany avy any amin'izany commune Nanjiji zany zany commune Nanjiji zany a manjaka mihitsy ny tsy fandriam-pahalemana ary tena mbola misy tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao de tadidin'ny vahoaka io soa nataon'ny président Ravalomanina tamin'io fandriam-pahalemana io de eto zany zahay mbola hitanay de zay ny andrasanay hoe hatramin'izao de mbola misy zany tsy fandriam-pahalemana zany vao herinandro mahery zao nisy attaque very ny ombon'olona na defa misy andihana maramila ary amin'ny toerana iny mbola misy attaque foana zany tenako zao raha vao tonga avy aty zany de ijoro fandrefepetra zay zavatra nivoaka tato zany dia raisiko adidy mamory olona mamory mpikambana ao mifaritry ny Orombe mihitsy antsoiko tanterahana fanatanterahana le zavatra nibaikin'ny président tato zay zao no tsy maintsy ataoko zay ary zava-baovao aminay koa le zavatra niseho tato androany amin'ny membre de bureau indrindra moa teny dada atao de tena mahafa-po ary zava-vaovao be misy fotoana angina misy fotoana ivolana ka inany zao zany zahay ary sorana président nampikaiky anay atoy zahay lohandohany an-tanà zahay mela faritsy melaky fa tena zava-dehibe ny pilianana ihany hanambarainay amin'ireo ao aminareo atoy tsika atoy fa hifoha andray mandeha hifoha am'izay zany le tena team izao natao hoe team redynamisation fivolana azy mikaiky anareo zay efa niala mikaiky anareo mieritseritsy mboipolo koa mikaiky anareo koa zay mbo manana eritseritsy hoe team tena mboipolo amin'ny toerany président Ravalomanana mikaiky anareo zahay na ianareo fa niala tao mipoliana lahy nareo fa vonona zahay hiaraka aminareo koragnana amin'ny district ny Vavategnina agnisan'ny loha lahara satria zany be dehibe zany ny zavatra vitan'ny président Ravalomanana nandritra n'izay fitondrasany na premier mandat io na deuxième mandat indrindrandrindra tamin'ny lafiny resaka fampianarana ny fanamboaran-dalana amin'iregny commune madinika regny agnisan'ny nandray anjara président Ravalomanana amin'ny fampanosoagna zany mahatonga anay zany mbola midodododo satria mbola tsy avanay de tsy avanay zany le fampanosoagna noentin'ny président Ravalomanana tagny fotony satria zany ny fampianarana nandritran'iregny tantanan'ny firenena regny nandeha araka tokony ho izy ary ny tena moa zany agnisan'ny manabe ankizy raha mitahigny amin'izao fotoagna zao tsy raha tsy magnano ny fitondragna fô agnisan'ny tsy mandeha araka ny tokony ho izy na ny fitaovana ampiasaigna zany agny amin'ny toeram-piasagna tsiraikiraiky regny amin'ny département am-panjakagna tsy misy zany ny fitaovana zany ahafahan'ny mpiasa-panjakagna mandray andraikitra izay ny hevitry ny olon-tsotra fa toy izao kosa no fanazavana izay ataon'ireo solombavambahoaka ny Madagasikara izay lany tamin'ny anaran'ny antoko team ny fotoana androany nahafahana fampizara ary nameraka an'izay vina zay hoe ny antokotiky Madagasikara dia mila matanjaka ary mila ny fanetsiketsehany tsirairay ary hitondra an'izay atao hoe anjara brika amin'ny fampandrosoana ny firenena zay isy tsy ho ela ny fiarahan'ny antokotiky Madagasikara rehetra atao anatin'izany atsimo district n'Antananarivo Atsimondrano zany ary fanomezana hery ho an'ny antoko ary mba ho atoko matanjaka izany antokotiky Madagasikara zany atao anatin'ny district n'Antananarivo Atsimondrano ampahafantarana an'ireo vahoaka ny Madagasikara mihitsy raha zay azy lazana anazy hoe reto ny mpitaritra ao anatin'ny antokotiky Madagasikara zao zany zao dia efa nampahafantarana zay mpitaritra rehetrarehetra zay aridina eny fotony
anao sy andrindra ary tena hoe anao le redynamisation izay hoe etretinao atao dika zay zavatra io zany dia tena hoe hotairina daholo reo mpitiambana rehetrarehetra zay varimbarina ary aktsona daholo reo atao hoe mpitany mpitiambana rehetra teo aloha zay ndavaravitanana na reo mbola atao hoe variana noho ny antony resaka politika zany teto amin'ny firenena. Tato ato dia tsapa fa manomboka mivoaka tsikelikely ireo antoko politika hafa milaza sy mamaky batsilana ny tsy mety izay ataony ny fitondrana amin'izao. Raha tsy aivina dia efa nilaza ny antoko MFM volana vitsivitsy lasa izay, teo ihany koa ny antoko HVM vao herinandro mahery izay. Ny fenkevitra azo avoaka tao anatin'ny fanambaran'ireo antoko politika ireo dia tsy misy asa vita ny fitondrana ankehitriny tao anatin'ny herintaona mahery ny tondran'ny firenena izay. Profo amin'izany raha teo ny fitotonganan'ny sosialim-bahoaka, sahirana tanteraka ny vahoaka malagasy, andraikitry ny mpanao politika rehetra ny mijoro ho amin'ny fahamarinana.